todika manokana amintsika lehilahy ry havana ho antsika lehilahy ty toriteny androany ty midikan'izany dia zao eo zany ianareo vehivavy a na ianareo vady a na ianareo zanaka dia papatsiahy aminay lehilahy le toriteny ry havana ary faro mpitondra ambavaka anay vady anay dada zay ry havana zany ny finoana masina zany zao no afatra ho antsika fiangonana inona lazain'ny zanakao momba anao a ray inona lazain'ny zanakao momba anao a ray inona ny tantarainy any amin'ny namany tanora namany nao eo amin'ny fiarahamonina momba anao a ray zay le avatra ry havana ary misaotra ny tombo isika amin'izao volana andiniantsika ny finoana masina zao hoe misy tena hoe fiantraikana ao amin'ny ankonantsika izany atombotsika eo amin'ny Isaia 7 izany Isaia 7 ndenge irahantsika mamaky ny andininy 7 Isaia 7:3 amin'ny anaran'i Jesosy ary hoy Jehova tamin'ny Isaia mivoay ianao sy Seara Jasoba zanakao hitsena ny ahaza eo amin'ny farany lakan-drano amin'ny kamory ambony eo amin'ny lalambe makany amin'ny sahan'ny mpamotsy lamba ka lazao aminy hoe mitandrema ka aza taitaitra foana atreo misy an'ity lehilahy ty a zanak'Isaia Seara Jasoba zany inona raha mba mety tantarainy Seara Jasoba amin'ny namany momba ny Isaia dadany ty zany le ohatra anankiray ry havanao le contexte Ahazy mpanjakany Joda aty atsimo zany tafiany Syrie le Syrie amin'izao fotoana io plus Israely any amin'ny avaratra zany Syrie sy ny Israely avaratra manao complot anonganam-panjakana atao Joda fanonganam-panjakana ary fananganana atopoko zany le situation matahotra Joda satria Israely misy coalition ery manao angaredina aminy zany ny tantarainy Seara Jasoba amin'ny namany taditiko reto a taditiko letsy a tamin'ny andron'ny complot reny ny rahan'i Jehova Isaia dadanay dia niteny tamin'ny aza matahotra faly manana dady itenenan'i Jehova ary faly any amin'le afatra hoe ny olona manana finoana masina na anaova fahavalo angaredona azy dia tafatoetra miantombona tsara hitako zany hitany masoko ny dadako nanao an'izany mamy zany ry havanao mamy zany ary mbola taditiko ny teny nataony dadanay tamin'ny aza-mpanjaka hoe mitandremaka aza taitaitra foana aza matahotra ary eo ka tsy hoketraka ny fonao ary tsy vitany hoe hitako nampitainy dadanay le afatra avy amin'ny tompo fa le tenin'i Jehova hoe tsy ahomby tsy ho tanteraka io fikomina io za mihitsy ny nanamarina zany ampianarinao ve ny zanakao fa velona Jehova ampianarinao ve ny zanakao fa hoe mandre mahita ny problème ary mampahery Jehova ary manatanteraka an'izay zavatra ambarany Jehova zany ve ianao rahalahy malalo zany ve ianao zany ve ny tantarainy zanakao amin'ny namany sandray ty dadanay tsy mba ohatran'izao sotran'izao fa zany araka taminy raha namitahiraka nanyrany Jehova azy izy ary teo ny nanafahany nahitako fa velona Jehova ary momba ny mpanompony izy
ary ny teny farany ery amin'ny andininy fa sivy ho fampieritreretana antsika ry havana dia manao hoe ary ny lohan'ny Efraima dia Samaria ary ny lohan'ny Samaria dia ny zanak'i Remalia raha tsy mety mino ianareo dia tsy ho tafatoetra. Amin'ny teny frantsay hoe si vous n'êtes pas ferme, zay hoe tsy mety mino, si vous n'êtes pas ferme vous ne serez pas affermés, vous ne serez pas affermés. Za zanak'Isaia zanak'i dadanay dia miteny aminareo rehefa nahita le complot tamin'ny Ahazy mino matoky dia ho tafatoetra erisany, sambatra ny zanakao raha afaka miteny an'izany amin'ny tanora namany ry havanao. Zay zany aloha ny ohatra anankiray hitantsika tao amin'ny zanak'Isaia tao anatina angaretona, tao anatina fanonganam-panjakana. Mipito amin'ny Jaona toko fahaefatra isika ry havana. Jaona toko fahaefatra. Ity indray dia tantara malaza be tandapa anankiray officier royal zany Romanina Gentilis. Vakitsika ny andiny fafito amby efapolo Jaona 4:47. Ary rehefa reny fa Jesosy efa tonga tany Galilea avy tany Jodia dia nankany aminy izy ka nangataka azy mba hidina sy hasitrana ny zanany satria efa ho faty izy. Inona indray raha mety ho tantarainy ity zanak'ity tandapy ity amin'ny namany? Mety tantara izy hoe zay indray dia tao Capernaum mipetraka fa nisy garnison romaine tao dia ny dadanay tandapa tao a Capernaum tao. Fa zao nolazaiko ny lisany aza misozy anay satria hoe zay avao Capernaum. Capernaum manko ry havana le tanàna nanaovan'i Jesosy teny masika be hoe ianao ry Capernaum dia hietria hatrany amin'ny fiainatsika ianao. Fa raha mba tany Sodoma no natao ny asa lehibe zay natao tao aminao, raha tany Sodoma no natao ny asa lehibe zay natao tao aminao dia ho naharitra mandrak'androany a Sodoma. Sy Capernaum tsy netiny bebaka dia 5 taona tao reny antenenan Jesosy ianao indray dia hietry hatrany amin'ny faran'ny fiainatsika raha fa Capernaum. Ary mety nyteny izy hoe elisany aza misozy azy satria hoe zava e Capernaum e. Fa inona nefa le asa lehibe tao Capernaum tao ry havana? Tao a Capernaum tao ty Capernaum ty aloha zany tsara fatatsika ny hoe Capernaum dia antsoina hoe tanànan Jesosy satria matao hoe tao izy nipetraka zany tamin'ny fahavelony. Dia tao a Capernaum misy tantara hoe ahitana fanasitranana mahagaga marary vitsivitsy. Fa tao a Capernaum no nitranga le tantara le lehilahy paralitika le mibetainy namany efa da tao a Capernaum iny. Tao a Capernaum Jesosy no nanasitrana rafozam-bavy Petera, tantara fatatsika koa zany, nanasitrana demoniaka izy. Tao a Capernaum Jesosy no niantso an'i Levy mpamorietra Matthieu tatereny, tao a Capernaum izy no namorietra ry havana. Kanefa na dia nisy an'izany zava mahagaga isan-karazany zany tsy nety mibebaka Capernaum. Fa tao anatin'izany tontolo zany narary ho faty zanak'ity tandapy ity, miainga izy any Capernaum ho any Kana. Le hoe nanaovan'i Jesosy fahagagana 25 km io tsy misy taxi be, tsy misy bus tamin'izany. Lasa izy nitototo nandeha nitady an'i Jesosy. Izy Gentilis, izy manamboninahitra tady an'i Jesosy izy no ny fitiavany zanany. Zany le tsy dadanay tsy voasaka ny position sociale, tsy voasaka ny voninahiny, ary no ny fitiavany zanaka, no ny finoana dia nandeha nitady an'i Jesosy tany Kana. Zany ny finoany dadanay. Ary za milaza amin'ny lisany fa tonga tao Kana izy mbola zany Jesosy toetra indray ny finoany dadanay. Teneny da nangataka izy, vavaka izy, nangataka izy. Ny zanako ve mba afaka mitantara hoe dadanay indray dia lehilahy ny vavaka e, olo ny vavaka e. Nangataka tamin'i Jesosy, midiny ianao alohany hafatesako, alohany hafatesany zanako. Mbola zany Jesosy toetra izy, tsy nety nidiny Jesosy
ianao io ahita fagagana tsy tiako ny finoanao iorina fagagana zany fa mandehana fa sitrana ny zanakao ary zany no finoana masina ry havana misy teny ataon'i Jesosy dia ekena misy teny ataon'i Jesosy dia ekena c'est l'obéissance dia mitantara angamba zao le ankizy lahy io amin'ny zanany amin'ny namany hafa tamin'ny mitantara ty dadanay hoe tamin'ny fitoro izy niona tamin'i Jesosy dia tao an-trano koa tamin'ny fitoranao afaka le tazo zany hoe le lehilahy tsy nahita ny nasitrana n'le zanany la fa zany dadanay indray dia modelina fakatoavana finoana raha tsy nankatonga le dadany le tandapy raha tsy nankatonga tsy sitrana le zanany ianao rahalahy ianao zoky be lo be mokondoha io tsy fantatrao ve fa manimba ny zanakao zany manimba ny zanakao zany mahafaty ny zanakao zany kazazao asakazakao mampalahelo mba velao ny zanakao hitantara dadako tsy mba ohatra ny enlisana fa izy kosa modelina fakatoavana ary zany matoy zao azanany Kolosianina 2 lehilahy anankiray mbola modely amin'ny maray tsy nananjanaka aranofo fa nananjanaka marobe zany Kolosianina 2 ny andininy 5 Kolosianina 2:5 amin'ny anaran'i Jesosy fa na dia tsy manatrika anareo amin'ny nofo azaho dia manatrika anareo ihany amin'ny fanahy fa na dia tsy manatrika anareo amin'ny nofo azaho Paoly zany manoratra amin'ny Kolosianina dia manatrika anareo ihany amin'ny fanahy zanakao very havana afaka miteny hoe dadanay indray no niasa mandrarahana dia tsy ao an-trano matetika fa ny zavatra azo antoka azoko antoka dia manatrika anay ankonana izy amin'ny fanahy manatrika anay ankonana izy amin'ny fanahy afaka miteny an'izany ny zanakao hoe tsy ao dada fa fantatra izy fa manatrika anay amin'ny fanahy inona moa le hoe manatrika amin'ny fanahy za zao ny zanako tsy eto vadiko tsy eto zanako tsy eto fa azoko lazaina tsara mihitsy hoe no ny saina men'ny tompo ohatra ny olombelona rehetra dia mahafantatra hoe any zao misy décalage horaire rahatondroa zao satria ny findra heure d'hiver ry zareo mbola matory be reo dia rehefa aveo ry zareo dia hamonjy confirmation Davida sy ny karaza le saina capable mieritreritra an'izany fa tsy zay le fanatrena amin'ny fanahy fa le fanatrena amin'ny fanahy dia ny fanahiko zay hoe miombona ny fanahy ny tompo automatika mitondra ambavaka an'izay olona eritreretin'ny saiko ry havanao zanakao ve manana antoky fa rehefa tsy ao ianao na iza misy ianao dia mitondra azy ireo ambavaka ianao zany le ray manana finoana masina ry havana hoe tsy ao andeha tsy manatrika anareo amin'ny nofo fa manatrika anareo amin'ny fanahy ary azo apetraka tsara ry havana na rehefa eo le fisarana vetivety na le fisarana maharitra apetratsika menakafo kely fisaky ny amin'ny ora ohatran'izao rehefa avy nampita fandaram-potoana dia hoe isaky ny amin'ny 7 arivo, isaky ny amin'ny 7 alina, isaky ny amin'ny 9 alina, isaky ny amin'ny 10 alina, isaky ny amin'ny 11 alina, isaky ny amin'ny 12 alina, isaky ny amin'ny 13 alina, isaky ny amin'ny 14 alina, isaky ny amin'ny 15 alina, isaky ny amin'ny 16 alina, isaky ny amin'ny 17 alina, isaky ny amin'ny 18 alina, isaky ny amin'ny 19 alina, isaky ny amin'ny 20 alina, isaky ny amin'ny 21 alina, isaky ny amin'ny 22 alina, isaky ny amin'ny 23 alina, isaky ny amin'ny 24 alina, isaky ny amin'ny 25 alina, isaky ny amin'ny 26 alina, isaky ny amin'ny 27 alina, isaky ny amin'ny 28 alina, isaky ny amin'ny 29 alina, isaky ny amin'ny 30 alina, isaky ny amin'ny 31 alina, isaky ny amin'ny 32 alina, isaky ny amin'ny 33 alina, isaky ny amin'ny 34 alina, isaky ny amin'ny 35 alina, isaky ny amin'ny 36 alina, isaky ny amin'ny 37 alina, isaky ny amin'ny 38 alina, isaky ny amin'ny 39 alina, isaky ny amin'ny 40 alina, isaky ny amin'ny 41 alina, isaky ny amin'ny 42 alina, isaky ny amin'ny 43 alina, isaky ny amin'ny 44 alina, isaky ny amin'ny 45
sika menakavy kely dia mifanao rendez-vous manodidina ny seza fiandrianam-pahasoavan'ny tompontsika, fampatsiaro ambavaka. Zany ny olona manana finoana masina, ary zany ve ny tantarain'ny zanakao mombanao dadany amin'ny maloam-pianakavinanao manana finoana masina ry havana malalo. Faly afa-toriteny faran'izay tsotra ty, fary afa-toriteny sahazany rehetrarehetra ty. Ary dia zao zay ho nareo vady, nareo zanaka, nareo anabavy eto ambavaka, reo lehilahy ao aminareo reo, ka ny zanany ho faly tantara hoe ny dadako dia tena mpanompon'Andriamanitra, tondra hafatra fampahirezana, ampitombona ny olona tafian'ny favalo. Ny dadako dia olony vavaka, mangataka, manao 25 kilometra raha ilaina ahitana an' Jesosy, manokana fotoana tototra izy, fa rehefa marary ny zanany ajanony daholo ny rehetrarehetra, azony mitondra ambavaka ny zanany. Ary lehilahy tena hoe modelina fankatoavana, ary lehilahy rehefa tsy eo izy dia manatrika amin'ny fanahy. Ho aminareo ny fahasoavan'ny Tompo hoe amen.